toute une université en ligne au international. Université ISNA vous présente Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny logité. Omalo ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo flair, pitch sy jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny logité. Monto plus, tiamiantsika malagasy. Monto plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manara ny logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovagna. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsinainy faha-efatra amby roapolo ny volana septambra taona 2024 fa mitsidika ny tokantranonao andao arahana avetrany ary ny lohateny vaovao amin'izao androany izao. Taoriny nametrahany fialana noho ny fanaran-dalàna dia tany Manoro no toerana voalohany notsidian'ny filoha teo aloha Rajaona Mantianina Hery. Renim-pianakaviana iray no hita faty omaly vao mangiran-dratsy teny Andray Sory Tsaronenana. Mbola anisan'ireo arahanao ato anatin'ity lohateny ihany koa ny vahaolana entin'ny fisandratana 30 ny tetikasa Pagoz izay anavaozana ireo foto-drafitrasa sy ireo milina ao amin'ny Jirama. Eo ihany koa nanomboka androany fitsarana ny fanadinam-panjakana bakalorea ho an'ny teto Antananarivo. Nivoaka omaly ny valim-pifidianana filoham-pirenena tao Maldives ary nivoaka mpandresy Ibrahim Mohamed Souli. Ireo indray ary no satrino mbabao rahanao ato anatin'ny logité ndao arahana avetrany Alayuna. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Taoriny nametrahany fialana noho ny fanaran-dalàna dia tany Manoro no toerana voalohany notsidian'ny filoha teo aloha Rajaona Mantianina Hery. Ny poniny Manoro izay misafidy ny hanohana ny kandida laharana faha-12 noho ny asa vitany. Profon'izany nanolorany angadin'omby sy omby ary foto-drafitrasa fitotom-bary hanatsarana ny fiveloman'ny fikambanam-behivavy any an-toerana. Tany Manoro mitatitra ny dian'ny filoha teo aloha Hery Rajaona Mampianina ary miaso rojo ravaka sy misy razavinjatovo. Andriamato filoha Hery Rajaona Mampianina numéro 12. Manana tombony amin'ny zava-bitan'ny filoha teo aloha Hery Rajaona Mampianina ny eto Manoro. Amin'ireo toeram-pitsaboana 20 natsangana aty amin'ny faritra Tsinanana. Eto Manoro ny 12 amin'izay. Tsapany ponina fanomena lanja ny tetikasa miantraika mivantana amin'ny fiainany. Tsy eo amin'ny fahasalamana ihany fa ny sehatra hafa ihany koa. Ilay vokasoa azo tamin'ny bazary dia tsy sairiny miantona ambony aby le zavatra amidy. Ya tamin'ny teo aloha zany dia mirabarabaka eny ambony tany rehetra eny zavatra amidy ny tanysaha. Tamin'izao fotoana izao zany dia mba hoe ambonimbony table foana le zavatra amidy madio. Efa hitanay amin'izao misy chambre froid, amport vita, ça veut dire misy asa zany le olona rehetra anatin'le tanàna surtout le tanora. Resy lahatra amin'ny vinam-piarahamonina mamaly ny etaentan'ny vahoaka entin'ny filoha Hery Rajaona Mampianina ny aty amin'ny faritra Tsinanana ka vonona ifanometanana sy anohana azy ho fampandrosoana ny firenena. Inandro anazy ianao
ininana zay makasitraka makatelina ny pitronam-pazakary zay eto Manoro e. Ny zava-pitanao nandritra ny 4 taona zay mampitolagaga satria raha iza iseho fa mahay, raha iza miseho fa navita. Sisy koza angamba ny olona afaka ny recruter mpampianatra real isanataona. Everiko fa ifotony ny fanalana fasairanana ho an'ny vahoaka. Raha ijery aho ny hôpitaly agnatiny faritra antsinanana manontolo vita réhabilitation, monsieur le président. Ino koa moa zalahy raha aragnasaina de sotra i raha tegna mampiavaka anazy de fandeferana. Iantony nino i olona niwalaoala tamin'ny rangahy io na zay tamin'ny député tôdy de nagnano fokoany kanefa ny fandeferana no zavatra lehibe ary zay no tegna maharay aman-dreny ny ray aman-dreny. Isan'ny toerana voalohany notsidian'ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina ny teto Manoro taorian'ny nametrahany fialana noho ny fanarahan-dalàna no amafisin'ny fa tsy manam-pahavalo izy ankoatry ny fantrana saingy mila fotoana ho izy ny fanaovana fampandrosoana. Fa raha hiakatra eo ambony ringa Rajaonarimampianina poids lourd foana hatramin'izay hatramin'ny avy topo klasy topo vavy. Miady ho anareo izy tahaka ny manao boxa marina ny fampandrosoana firenena. Ny adversaire dia tokana ihany ny fantrana. Mampiavaka ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina ny fametrahana fototra-fitrasa fototra miteraka asa sy vokatra ary fampandrosoana. Vonon'izy noho izany ifandrefy amin'ny asa vita. Misy mbola tsy nanomboka sy nanao akory dia efa milaza aminao vao vita vetivety mandanga ireny. Zany angeny natoganay nametraka an'ireny vato sy nakonany ireny zay tena mipakany amin'ny reny sy ny zaza. Zany angeny no natoganay nizaran'ireny kit scolaire ireny mba nanan'ny ankizy malagasy fitaovana entin'ny mianatra mba hanala fahasahiranana anao reny, hanala fahasahiranana ny firenena. Apetrao ambony latabatra zay nataony hafa dia andao ifandrefy isika. Raha samy milaza hoe zao ny tia natao, zao nofonofinay, samy mahay an'izany topo klasy topo vavy fa ny antsika ny asa vita no andrefeso zay zavatra mbola azontsika atao. Tsy natao ohatra ny faninana angentsika matoa samy aly. Zany mba lazaiko anao zany matoky ny zavatra vitatsika. Araka fiteninareo tanora hoe matoky valera isika ka vonona ny faninana amin'ny retraretra topo klasy topo vavy. Ny filoham-pirenena dia efa nampiseho anao izany fanarahan-dalàna izany. Na teo amin'izay nilatsana, na teo amin'izay mankandida azy ka tsy maintsy miala tsy natavatra an'izany filoham-pirenena satria fanarahan-dalàna zany ary zany nilaina aminao topo klasy topo vavy. Miantso ny vahoaka ho sahijoro hiaro ny asa vita sy ny ara-dalàna ary anohitra ny herisetra ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina izay kandida ho filoham-pirenena ihany koa mitana ny laharana 12 ao anatin'ny bilita tokana. Zany natonga nilaza foana fa ny toe-tsaina entina miady no tena zava-dehibe. Toe-tsain'ny fisandratana no tena zava-dehibe. Aza mety hampiorony hafa ianareo, aza mety hampitahorony hafa ianareo, aza mety tambazan'ny olona ny etsero ianareo, aza mety hampanatenan'ny olona volany eny an-danitra ianareo. Fa izao ny antsika efa nanomboka asa isika, mbola manony asa isika ary mijoro ao anatin'ny tena lalàna fanarahan-dalàna. Lehilahy mitana ny teny nomeny ny kandida laharana 12 Rajaonarimampianina porofony izany ny nanomezany omby sy angadin'omby ary masomboly 700 kilao ho an'ny fikambanam-behivavy ao Masomeloka. Tsy adino ihany koa ny fototra-fitrasa fitotom-bary ao Manoro an-tampon-tanàna mba hiteraka asa ho an'ny vehivavy ka hanala fahasahiranana azy ireo.
Any Manoro hatrany dia matokony kandida ery rajonary mampianina ny faritra Atsinanana nisongadiny io nandritra ny kongresy nataony ben'ny tanàna tany Manoro mampiavaka ny filoha teo aloha rajonary mampianina ery ny vina ny fampandrosoana entiny ary manampirofizany ny faharisian'ny mpamatsy vola eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hiasa aminy mamitona izay fionana izay hatrany miaso roja-davaka sy misarazavin-jatovo. Hatramin'ny taona 3 ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina ihany no nahalala ny tsinjo ny commune raha nambarany solitena ny ben'ny tanàna aty amin'ny faritra Atsinanana. Izy ireo izay resy lahatra tsy ampiambambana ka misafidy ny anohana ny kandida laharana 12. Tokomenanao ireo tofiloha fa raha ny ben'ny tanàna atao faritra Atsinanana misy raika amin'ny 20 zay fa ny fitopolo dia azo antoka fa manoananao zato sy zato. Mitsodrano fa azo antoka, azo ny rehetrarehetra antoka fa tsy maintsy lany ianao hiditra amin'ny 10e mandat. Manantenanao zay bentanana rehetra satria tsy maintsy volamony voalohanay amin'ny taona ho avy io zany. Ny asa ihany no porofon'ny zava-bita eto amin'ny firenena hoy ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina. Manasongadina izany ny fitombon'ny arikarena hatramin'ny nitondrany. Tao anatin'ny teteza mita dia 0,5% taux de croissance amin'ny ankapobeny moyenne nandritran'ny 5 taona. Zao tsika efa tafakatra 5% taux de croissance ary antenaina raha eo amin'ny vinany fisandratana izay apetraka fa tafakatra 7% isanjato ny taux de croissance anatratrarantsika n'ilay vina amin'ny 2030. Ary matoa niakatra ohatran'izany dia nisy asa tao, nisy tetika tao, nisy ny tananao ny asa tao anatin'izany. Dia avela manolona ve zany? Ho ainko ara ve mbola hitondra ohatran'izany sy ampitombo azy mihoatra noho izany? Mampiavaka ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina ny vinany fampandrosoana entiny. Ohatra amin'izany ilay antsoina hoe Grand Centre-Est izay tetika samahasana ny ilany Atsinanana sy afovoan-tany ny Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny fanamby apetraka amin'izany ny autoroute mampifandray Antananarivo sy Toamasina. Iny le hoe pôle de croissance anankiray iny. Zany hoe miainga avy aty Toamasina dia makany Antananarivo, makany Itasy, makany Vakinankaratra, zay no anisany pôle de croissance anankiray. Satria nahoana satria feno ny fepetra rehetra hitorana ny fampandrosoana. Lalana, chemin de fer, ny aéroport, ny port sy ny sisa. Investissement anisan'ny ngeza indrindra voalohany nanomboka tamin'ny 1960 $650 millions nitarantsika ny port io. $650 millions. Tsy sananao an'izany fanampy zany. Tsika samanao an'izany fanampy zany satria fantatsika ny ataontsika, fantatsika ny vokatra amin'izany. Zany zavatra tokony rehefa natao 12 taona lasa tsy vita zao vao nanao azy. Efa maneho taratra sahady ny fahombiazan'ireo finam-piarahamonina mandravitra ny fisandratana 32 ny fahavononan'ny mpamatsy vola eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Porofon'izany ny farisian-dry zareo Marokana amin'ny fanajariana ny Canal de Pangalane. Ambatovy dia efa mijoro. Fantatrareo fa anisany investissement minier ngeza indrindra eto Madagasikara sy ety Afrika. Izy io 6 à 7 milliards de dollars vola miasa ao amin'izy io. Ary rehefa niona tamin'ny Prime Ministre japonais tamin'ny volana Desambra dia zao ny teneniny. Sany entreprise-nay Sumitomo nandray ny 5 isanjaton'ny action ao anatin'ny Ambatovy satria matoky zahay fa androso io ho tafavoaka io mandroso i Madagasikara matoky zany zay matoky ny leadershipnao zay. Tsika rehefa manao zavatra dia zao tsika mety kelikely fa ny koatsika poids lourd ny koatsika. No amafisin'ny kandida laharana 12 fa efa voaomana ka tsy tonga ho azy ny mahafiloam-pirenena. Io ngaraka ny tenin'Andriamanitra mbola omboky ianao dia efa voatendre. Misy ny olona mihevitra fa rehefa mamory olona izy dia mahazolona 100 izy tena ho lany aho. Mahazolona 10 izy mitondra ilay artista tena ho lany aho. Tonga ray nefa n'ilay anankiray mitondra dia mahazo an'ireny olona reny ihany. Hay ilay olona teo ihany no hitany teo samy ho lany daholo izy rehetrarehetra. Toy ny nofinofin''ireo ben'ny tanàna aty amin'ny faritra Atsinanana
izay efatry ny ela no nangetaheta eo na mivantana amin'ny kandida laharana 12 amin'ny mahakristianina azy ihany koa anefa dia isan'ny nahazo fanasana nanatrika ny zakaben'ny AFF asa fitorinan'ny filazantsara sampaniray eo anivon'ny FJKM teto Mahanoro ny filoha teo aloha Erazonary Mampianina. Izay no mikasika ny dian'ny filoha tany Mahanoro fa vaovao trangam-piarahamonina kosa indray renim-pianakaviana iray no hita fato omaly vao mangiran-dratsy teny Andray Soritsara Honenana ny fokon'olona no nahita ny vata mangatsiaka ny antony tamin'ny tetezana tsy mbola fantatra mazava ny antony izao tranga izao satria dia samy nanana ny fanazavany ny olona teny Antoerana mbola mandeha araka izany ny fanadihadiana ny amin'ny hoe von'olona sary famonotena no nitarika ny fahafatesan'ilay renim-pianakaviana Rindra Tahiry sy Dolphe Rakotoniana no mitatitra izay. Vatana tsy misy aina intsony ny antona tamin'ny tetezakely iray ka ny akanjony sisa no niazona azy izay no hitandreo mponina manodidina omaly tokony ho tamin'ny 5 maraina. Toerana be mpandeha ny eto satria lalakely manafaingana sy mampitohy Antsara Honenana amin'ny Andray Soro misy mpiambina tsy lavitra ny toerana saingina ireto farany aza milaza ho tsy nahatsikaritra zavatra hafahafa omaly vao maraimbe izy ireo no nahita ity fatim-behivavy ity. Tamin'ny efatra maherihery tany hoany no natazana fotsiny zay misy zavatra io fa ny akoatr'izay tsy zavatra fantatra any dia efa olona efa antangorongorona teo vao hoe ay fatika ile miantony io mikirazorazo zay vao niazakazaka namonjy ny jery teny daholo ny olona fa za moa tsy niala teto mihitsy fa teto fotsiny antana tsy tazana be aveto iziko. Nahitana kitapo teny aminy tsy nisy mipika ihany koa ireo zavatra teny ankodiny tahaka ny peratra, ny finday, ny karapanondro sy ny sisa. Teny namperatra na ny kitapony na ny volany tao anaty kitapo tao dolidoly dia ny akanjony ihany no namatorana anazy. Araka ny fanazavana nentin'ireo milaza ho mahafantatra ilay renim-pianakaviana dia nialiny sabotsy no tsy nody tao an-tokantranony izy. Raha ny fanadihadiana kosa dia fantatra fa niaraka namonjy fety tamin'ny mpiara-miasa tamin'ilay vehivavy ka tokony ho tamin'ny folora sasany alina teo no nanaterana azy nody tany an-tranony. Raha ny fahitan'ilay razana dia tsy nisy na dian-dratra iray aza teny amin'ny vatany. Tonga avy hatrany teny Antoerana ny BMH omaly maraina ary ny zandary eny Betongolo no misahana ny fanadihadiana. Olona enina lohatreto no notanan'izy ireo vonjimaika atao fanadihadiana mba ahafahana mahita ny mazava mikasika izao raharaha izao. Mbola maro ireo vaovao miandrenao ary aoriany reto dokam-barotra ireto aza misaraka aminay. Misaotranao mbola manaraka ny Le JT ary anohy ny vaovao amin'izay ary isika. Tetikasa maty-paika ao anatin'ny vinany firenena mikambana sy ny fisandratana 34 ny amatsiana jiro sy rano ho an'ny malagasy rehetra. Antitra nefa ireo fitaovana eo ampelantanan'ny jirama ka ilana fanavaozana fa olana entin'ny fisandratana 34 ny tetikasa pagoza izay anavaozana ireo foto-drafitrasa ireo sy milina ao amin'ny jirama izany dia ho fitsinjovana ny malagasy rehetra tsy vaky volo feno aja Arianna sy Dolphe Rakotoniana no mitatitra ny Antsipriana izay. Ezaka lehibe nataon'ny fitondram-panjakana no tarihin'ny filoha teo aloha Erazonary Mampianina ny fikatsahana izay mahasoa ny salam-baovaka rehetra eto Madagasikara. Anisan'ny lahara-pahamehana tamin'izany ny fitadiavana famatsim-bola nanaovana ireo toha-drano izay andalam-panatotosana ka anampy amin'ny famatsiana jiro sy rano eto Madagasikara izay mampitarana ny malagasy. Noazavain'ny ministry Angovo fa tsy niakatra ny vidin-drano fa nijanona ho ariary 4 ny vidin'ny 1 litatra vokarin'ny jirama. Miditsosa ihany koa ny jirama eo amin'ny famokarana jiro. Mitentina 700 miliara ariary ny trosany amin'izao fotoana. Maro anefa ireo tsy fanjariana mahazo ity sampan-draharaha ity manoloana izany. Tsy fanjariana ara-pitaovana izany na tsy fanjariana ara-pitantanana izany na tsy fanjariana ihany koa ara-pitondran-tena eo amin'ny na ny mpiasan'ny jirama zany izay misy ren'ilay olona efa tratra manao trafika na compteur sy ny sisa ary eo ihany koa ny mpanjifa izay manao trafika mandrisika ny trafika tsy amin'ny compteur ihany fa tena misy aza ny mangalatra tsotra izao ary misy koa ny tsy mandoa
tena minitsy mandoa fotsiny zao vidin-drano na vidin-jiro aty amin'ny jirama aiza moa ny jirama ny tsy pozipozy tahaka an'io. Mahakasika ny herinaratra hatrany dia misehatra olana ny jirama noho ny fahanterana fitaovana ampiasainy izay tsy nisy fanavaozana hatramin'ny niverena ny fahaleovantena Madagasikara. Raha ny fanazavana ny fahanteran'ireo milina no mahatonga ny fahatapatapahan'ny jiro. Izay indrindra no isany anaovana n'ilay tetikasa hoe pagozy efa hiditra amin'ny faharoatsika izao antenaina ny fanaovatsy ny faran'izay aingana an'izy io mba ahafahana miroso satria raha ny tao amin'ny pagozy ay zany zao ny hitantsika dia fenenala mahitsy eny. Eo zany ireo ilay fil na bobine be dia be izy ny ao izay anavaozana ny le tarby tarihana herinaratra. Veo ihany koa ireo transformateur be dia be dia eo ireo le pitsopitsony amin'ny ahafahana mametraka an'izany tarby tarihana herinaratra zany. Anisan'ny nanosika ny banky iraisam-pirenena amatsy volan'ny jirama amin'ny tetikasa pagozy andiany faharoa ny fahafapon'izy ireo tamin'ny ezaka nataon'ny jirama. Ho fanampiana ny jirama amin'ny asa sahany ihany koa dia kaontera vaovao miisa 3 alina no omeny fikambanana akaman'ny vadivavy azy ireo androany. Mitendina $9 Amerikanina na 2 miliara ariary ny vidin'izy ireo. Ho afaka ho ampiasaina tsy ho ela ihany koa ny centrale solaire ao Mahevan-tanàna izay tetikasa voarakitra ao amin'ny fisandratana 300,000. Fa no amafisiny vondrona mpanaramaso ny fifidianana eo anivon'ny OIF androany fa ara-dalàna amin'ny ankapobeny ny lisam-pifidianana eto amintsika afaka manantanteraka fifidianana isika hoy izy ireo isan'ny sosikevitra narosin'izy ireo entina anatsarana ny fanomanana ny fifidianana ihany koa ny fanamafisana ny fahaizana ny lalam-pifidianana. Nambarra ny senira teo fa mbola maro ireo tsy mahafeny lalam-pifidianana vaovao mitondra ny antsipirian'izay vaovao izay ary mihoatra miarinjato sy doda razanjato. Tokony hitondrana fantsina ny lisam-pifidianana io ireo mpanaramaso ny momba ny fifidianana tonga eto amintsika avy amin'ny fondrony tany miteny apana manontolo ny teny frantsay na ny OIF nandritry ny fandiniana ifotona ataon'izy ireo dia betsaka ireo lesika mbola tsikaritra ho izy ireo hatrany. Isan'izany ny anaran'ireo olona miverina ao anatin'ny lisam-pifidianana na izany aza ankatoavin'izy ireo amin'ny akapobean'ny lisam-pifidianantsika. Betsaka raha teo ny ezaka hita fa nataon'ny CENI amin'ny fanomanana ny fifidianana hoy ireo OIF nanao fitsiriana. De renforcer la transparence du processus électoral. Vous savez, nodiranay manokana ny ezaka efa vitan'ny CENI indrindra ny ezak'izy ireo ahafahany rehetra mankatony vampifitianana ho avy. Isan'izany ny fangararana ao amin'ny resaka lisam-pifidianana. Efa nijirany avokoa ireo ary hitanay fa misy ny lesoka fa azo arenina tsara izany. Ohatra raha mivaingana mamaritra fa efa manomboka misy ny fangararana ny nataon'ny CENI dia ny ahafahan'ny olom-pirenena rehetra mijery ny lisam-pifidianana amin'ny internet. Efa maro ny firenena afrikanina hitako fa natsapa kosa izay fa manao ezaka i Madagasikara. Donc tout le monde peut consulter aujourd'hui le fichier. Ça c'est un gage de transparence. Fanohizana ny fanatsarana trano dia miezaka mampafantatra ireo mpisehatra rehetra amin'ny tontolon'ny fifidianana mikasika ny lalam-pifidianana ny CENI tanjona ny ahafehezany rehetra izany lalam-pifidianana izany amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Satria manana lalàna vaovao zany tsika zao dia ireo le lalàna vaovao ireo zany mila mitovy tsara zany ny tadiny tokanga eo amin'ny fomba hitantanana ny fifidianana eo anatrehan'ireo lalàna vaovao ireo. Dia ny rapitsoariva zany dia hiantso amin'izay zany ny fiarahamonim-pirenena, ny fiarahamonina politika hiaraka ifampizara an'izay le lalàna vaovao zay zany mba ahafahany rehetra miara-mandroso atsakany sy andavany zany amin'ny fitantanana amin'ny fifidianana. Ireo mpahay lalàna eto amintsika no manazava ny andindiny ireo lalam-pifidianana ho an'ireo mpandray anjara. Manampy ireo mpahay lalàna ireo ihany koa ny eo anivon'ny CENI ireo mpisehatra amin'ny fifidianana sy ireo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena no mandray anjara amin'izany. Nanomboka androany kosa ny fitsarana ny fanadina-mpanjakana bakalorea ho an'ny teto Antananarivo. Arivo mahery izy ireo no misahana izay fitsarana izay ny bakalorea ankapobeny sy ny dingana voalohany tamin'ny bakalorea teknika no efa natomboka tsy nisy olana tsikaritra hatreto raha ny fitsarana ny baka hoy ny filohan'ny ofisy ny bakalorea. Vinavinaina any amin'ny 15 ny volana oktobra kosa no ivaly izay fanadinana izay raha araka ity vaovao hoentiny miora miarinjato sy zora ndretsalama ity.
raha mbola ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fanatanterana ny fandinana bakaloria ireo amin'ny asokajy teknika dia efa manomboka kosa ny fitsarana ny efa vita tamin'ny herinandro lasa teo ny Etsy-Akatso. Nanomboka androany izany ary vinavinaina ifarana ny fahatelo ny volana aogositra ho avy izao. Ny bakaloria ankapobeny sy ny tapany voalohany tamin'ny bakaloria teknika no nanomboka tamin'ity androany ity. Ho an'ny eto Antananarivo zany dia manomboka androany ny correction. Dia ny isan'ireo correcteur moa zany dia 1665 matière générale sy miaraka amin'ny première partie ny technique. Dia manomboka zao mihitsy zany dia vinavinaina vita any amin'ny 3 octobre any. Dia ny deuxième partie moa fantatsika fa mbola mandeha zao ny any amin'ny centre ireo deuxième partie technique izay mbola androany hatrany amin'ny lakamisy. Tafiakatra 10,80 sy 100 ny isan'ireo misahana ny fitsarana ny fandinana bakaloria tamin'ity taona ity raha ny eto Antananarivo. Raha nambarany talen'ny ofisy ny bakaloria hatrany dia any amin'ny 10 ny volana oktobra anoany no vinavinaina ivaly ny fanadinana bakaloria amin'ity taona 2024 ity. Misokatra ho an'ny sehatra asa rehetra ny vatsim-pianarana Chevening Scholarship. Vatsim-pianarana izay avy amin'ny firenena Britanika nanomboka ny taona 5,700 dia efa misy hatrany ireo malagasy voasafidy handrato fianarana ny Grande-Bretagne. Hatreto dia tafiakatra 70 mahery ireo malagasy efa nahazo fampianarana tany an-toerana. Izy ireo izay niverina teto Madagasikara avokoa ary mampandroso any Madagasikara tamin'ireo lalam-pifanana noratoviny tany ivelany. Fepetra izay takin'ny firenena Britanika rahateo izany ho an'ireo izay misitraka izay vatsim-pianarana izay araka ity vaovao tateriny Miora Miaronjato sy Doda Rajaronjato ity. Isan'ireo nahazo vatsim-pianarana tamin'ny alalan'ny Chevening Scholarship Ridge, vatsim-pianarana izay avy amin'ny gouvernemanta Britanika, ny resaka angovo no fianarana noratovany tany Grande-Bretagne, fianarana nandritry ny herintaona izay nahazony traikefa sy fahalalahana raha ny nambarany. Tena tsapako niova tamiko tamin'ny fampianarana tany Grande-Bretagne dia ilay fomba fisainana miatrika olana. Zay zavatra zay be da be ny fomba natao sy fitaovana hitako tany zay zavatra tsy hitako teto nahazahoako an'izay vokatra zay. Dia ny zavatra anisan'ny tena tsoriko zao hoe tena nanampy be tany le fitaovam-pianarana any. Fitaovam-pianarana zareo boky zany zao rehefa boky tsara tarehy be hitanareo le boky tianareo rehetrarehetra ny filieranareo reny ny olona mampianatra anareo ao ampianarana dia le olona naroatra ny boky iny. Zany zao ny anisan'ny tena avantage be any mianatra any. Za zao ingénieur dia nanao énergie dia ny olona nanoratra ny secteur énergie tena ambony be indrindra sy ny discipline rehetrarehetra eraka izao tontolo izao dia nampianatra anay tao amin'le fianaranay. Tsy voafetra fa misandraka amin'ny sehatra samy marobe anefa ny fianarana azo ratovina any amin'ny Grande-Bretagne hoy ireto tanora izay efa isan'azy vatsim-pianarana tany an-toerana ireto. Azy samy tiana rahateo ny fampianarana ambony tiana hidirana raha isan'ny voafidy anatin'ny misitraka ny bourse sy ny vatsim-pianarana ianao. Ho fampahafantarana bebe kokoa izay vatsim-pianarana izay dia misy ny hetsika Chevening Alumni Forum izay karakarainy ireto andiana tanora ireto. Conférence ny Carleton misy hoe idébattre ny thématique anankitelo zay ao anatin'ilay izy dia anasanay ny mpitarika rehetra eto Madagasikara izy io dia anasanay ihany koa ny mpitarika britanika izay mandray anjara amin'ny fampandrosoana Madagasikara eto an-toerana dia ary koa olona manana ny anjarany sy ny manana ny toerany amin'ny fanabeazana avy any amin'ny université any Cambridge. Ao ivelany kosa zay izay anasanay ny rehetrarehetra dia eo amin'ny Holland Carleton ihany dia anao fampisehoana zay mikasika ny vatsim-pianarana Chevening na le hoe Chevening Scholarship. Isy tany be da be ao ahafahanay mamaly ny fanontanianareo rehetrarehetra izay liana natrika an'ilay izy. Ny alakamisy ho avy izao etsy amin'ny Carleton nosy ny hetsika tanjon'ny hetsika ny ahafahan'ireo tanora malagasy liana amin'ny fianarana any ivelany mahafantatra bebe kokoa ny fitsipika anatin'ny vatsim-pianarana Chevening. Isy fifampizarana traikefa sy fampianarana ihany koa anatin'izay. Iny ihany koa no ivadiantsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena. Nivoaka omaly ny valim-pifidianana filoham-pirenena tao Maldives. Nivoaka mpandresy ary nahazo ny isam-bato 3,50 isan-jato i Ibrahim Mohamed Souli. Fifaliana no nandraisan'ireo mponina teto Maldives ny valim-pifidianana filoham-pirenena omaly. Lany tamin'izany Ibrahim Mohamed Souli 4,50 taona avy ao amin'ny antoko mpanohatra izay nahazo ny isam-bato 3,50 isan-jato.
Ny fanandrana tamin'ny arina azo ny isam-bato raiky amby 700 kosa ny filoha teo aloha Abdoulaye Amen. Ibrahim Mohamed Souli indray izany no hitondra ny firenena ao anatin'ny 5 taona manaraka. Fotoam-pifaliana sy fanantenana ary andro manan-tantara eto amin'ny firenena ny androany. Miantso ny filoha Yemen ao ary mangataka mpanajana ny tenany noho ny fangatahany vahoaka ny fidia mba hanatanteraka ny famindram-pahefana araka ny voasoratra ao amin'ny lalam-panorenana ihany koa. As per the constitution and the law. Nanaiky ny fahareseny ny mpifanandrana taminy ary roso tsikelikely amin'ny fifamindram-pahefana izy ireo raha ny fanambarany tao amina fahitalavitra iray tany an-toerana. Tafiditra ao anatin'ny fandarana asa ny filoha vaovao ny hamoaka ireo mpanao politika nogadraina na nafindra toerana. Nahatratra 700 isanjato ny tapa-avitrihan'ireo olona tonga ny fito tao Maldives ambony izany raha ampitahaina ny tany aloha. Izay no tapany voalohany ireto kosa indray no miandranao ao anatin'ny tapany faharoa. Nitrangana savorivory ny lalao ny Knap Sport sy ny Fossa Junior omaly tolakandro tetsy vodivorina anisan'ny arahanao anatin'ny ID Sport izany. Ao anatin'ny oyanao dia fanafoizateny indray ary no nentina tamin'ireo olona sendra ny micro any Le JT. Irendray ary no miandranao anatin'izay tapany faharoa izay aza misaraka aminay ao rindreto dokam-barotra vitsy ireto.